Jesosy Kristy miatrika ny zava-misy. Misy olona maro be izay nanatona azy, olona tsy mividy arivo ny sahany, ary rehefa nahita ireo Jesosy Kristy ny folo voaka izy dia nahita voaka betsaka ary omena azy ka nahasitrana ny marary. Misy toetra Jesosy Kristy maromaro hoe avy natarafiny eto. Voalohany amin'izany dia zao: Jesosy Kristy omena. Jesosy Kristy omena. Tsika andininy fahatelo folo zany. Ary omena azy izy nanasitrana ny marary. Na dia mikasa hitokana azy miaraka ampianany ny tompo eto, dia tsy nahasaka anazy zany hanao asa mandritra zany andro zany rehefa nahita ny vahoaka izy. Voalaza fa omena ireo vahoaka ireo izy. Ahoana moa zany hoe Jesosy omena tsika izany? Zany Jesosy omena tsika izany dia zao: mandray ho an'ny tenany mihitsy ny fahorentsika Jesosy, fa tsy mantsetsitra fotsiny. Fa ratsara voavinandreza ilay fahafatizana Bonabatisa, io izy mahita marary vahoaka betsaka omena azy. Tsy tafandrimandry izy, na dia niasa nandritra ny andro azy, na mpianatra, na nasitrana ny marary izay mety ny teo aminy. Ny olona no mahamaika an'i Jesosy eto, na dia teo aza ny fikasany andeha hitokana hivavaka, vao omena azy, mahita reto vahoaka izay miazakazaka manatona azy. Miavana eto amin'ny tompo, maro ny olona manodidina antsika mila vonjy, mila fampaherezana, mila fampianarana, mila fanasitranana. Isika no antsoin'Andriamanitra, isika no solitenan'i Kristy hanao zany asa zany. Tsy maintsy hampandeferina ny fikasana rehetra rehefa tena omena olona, mandefitra ny zavatra rehetra. Tsy maintsy alana ny fitiavatena ho an'ny olona zany manana fonena izany. Tsy vitany tsetsetra zany, fa tena arahina asa mihitsy. Zany tsy maintsy manana fanavatena na dereraka azy nandray an-tanana ny fenan'ireo olon-dreo Jesosy Kristy. Ilay tokoa azy dia haitsika ny mijetra olona rehefa misy manjao azy. Haitsika ny teny azy hoe mety anao mahereza. Fa inona moa mba ataontsika indraindray amin'ireny olona mitady fampaherezana, fa tsy vitany vava ny fampaherezana. Zao no teny Jakoba manao hoe: raha misy aminareo manao, raha misy rahalahy nabago izy tsy manan-kitafy sady tsy manan-koany isan'andro, ka misy aminareo manao azy hoe mandehana amin'ny fiadanana amindrogy ny hevi-Krista, dia kanefa tsy menareo azy tsina izay talifany eo amin'ny tenany, inona moso azo ho amin'izany? Fa tsy zany ny fonena, fa tena fandraisana an-tanana mihitsy mandray ho an'ny tenany misy Jesosy Kristy ny fahoren'ireo olona izay nanatona azy. Isika kristiana mila mianatra an'i Jesosy isika isan'andro. Maro ny zavatra manjo ny fiainantsika ankehitriny avana-malany, mampiferin'aina ny akitsanisaka isan'andro isan'andro. Mila olona tahaka an'i Jesosy mahay mandray andraikitra. Tanora ianao, azavena atao fotsiny fahatanonanao, hatokany ao tompo zany, hamonjenao ny hafa, hiantrano ny hafa, hitoro filazantsara, hanafaka izay mbola voageja. Maro ny voageja ny fahazararatsy, ny fitoratena tsy midrika, ny fidoroana zava-maty mena sy zava-mahamamy. Tsara ovi, ho fianarana ho an'ny hafa isika, ho fianarana ho an'ny mino isika. Ianareo katekemena vaovao raisina ankehitriny, andeha ny fahendrena, manana fo mangoraka, fonena, vonjeo izay eo anatin'ny fahatrana ara-panahy, fa riny asondrina amin'izao tany fandalovana zao. Ambarao amin'izy ireny Jesosy Kristy fa Jesosy dia tsy onena fotsiny ny olona mahantra tsy mihinan-kanina, fa onena ny mpanota ihany koa Jesosy Kristy. Ambarao fa i Jesosy Kristy onena ny mpanota. Miava rehetra ny tompo, zava-dehibe ny fahafantatsika zany hoe Jesosy dia onenanao, ka tsy mitaretrena fa manavitra atsika, manampy atsika, mongosaka tsehatra mamonjy atsika. Hoy izy hoe
ny zanako mpiasan-tanako dia aoka ho atiko ihany dika zany zay tsy bekonao Andriamanitra fahafahatan zay tokony ataony amin'ny zanany mahalala ny ataony amin'ny zanany izy mila manetry teny isika tahaka ny tanina zanaka Andriamanitra isika omenantsika ny tompo malahelo isika tompo raha mahita ny fahatantsika mahita ny fahagalatsika mahita ny sy fahendrentsika ko ny Jehovah olombelona raha isotrano ny fahendren'Andriamanitra ahatonga zay ho tena tanora Andriamanitra pankatoan'Andriamanitra fa mifaly avana Jesosy Kristy tsy hoe olena fotsiny ihany fa Jesosy Kristy hoe dia manome andraikitra manome andraikitra ho mety ny fahinany folo fa ho Jesosy taminy tsy tokony andeha izy omena ny mpana izy efa riva ny andro tokony tamin'ny telo olakandro ho ny mpandinika tany amin'ny tany hevitra tsy manan-koaniny ireto vahoaka maro be reto very hevitra mpianatra tsy manana sosokevitra izy afa-tsy ny hoe avao ny vahoaka mba hitady raha izao teo amin'ny toerana raha ianao teo amin'ny toerana mety nantozy any ko isika raha vao ny vahoaka aiza mety ahafahana ho any mety vahoaka maro be any an-tany hevitra reto fa nosakana ny Jesosy zany fanapakevitra zany fa isika ndray mijery ny maha-olombelona atsika ka raha misy zavatra tahaka zany zavatra impossible ny tonga mefy isika ny fahin'Andriamanitra fahafahan'Andriamanitra manafaka atsika ao anatin'izay maha-olombelona atsika toferana ndraikitra ihany mantsy mitenin'ny mpianatra teo hoe raha vao ny vahoaka hitady ihany fa mitenin'ny Jesosy dia zao omenareo hanina izy baitro zany andraikitra atolotro zany tokonazy zany fa adidinareo ny manome hanareo olon'ireo fa tsy izy akory nandeha tady hanina hoanina satria omena ny tompo omena re vahoaka reo raha dinena re avana maha-olombelona dia mety toy izao tao an-tsain'ny mpianatra hoe tena ho raha satro zany tsy ho vitsy zany raha satro zany ho nikely finono zany loha ny tatira ho an'ireny zafy ny sasany zany mitondra hanina komeko ny hafa sanofi tsara any an-tany hevitra io io ny mpandinika tsisy olona misy hoe andeha ho any an-tany hevitra ianao tsy tonga na dia tapamofokely aza atao vatsy eo ny fitiavan-tena tsy te anome ny sasany zafy ny lanja vatsy dia leraka sy tovana dia mbola izanako ho an'ny hafa toy sarofakanina tsy te anome nefa riavana mananao ny tompo tsy mba zay nataony mpianatra iny nataony mpianatra misy inany mihinana zareo mofo dimy izy azangamindro ny tsy zay nataony tsy hoe nanenao amin'ny tena samyreny izy zay nananany tena ndraiky tampitiavana izy ny teniny Jesosy ka nilaza izy izay makely ananany tsy nandainy izy ka nilaza hoe mofokely fotsiny aty tsy manana zay fa nilazainy sely teo an-tanany nambarany marina tsy misy afa-tsy mofo dimy sy azan-dramindroa aty nasainy Jesosy netiny zany ary efa nisaotra izy dia nasainy hozarainy mpianatra zany ny andraiky napetraka amin'ny mpianatra eto dia zao ny manome izay kely ananany ho eo amin'ny Jesosy manome izay ananany izay kely ananana ho amin'ny Jesosy ary ny mizara zany mizara izay ananana ho an'ny vahoaka rehefa hita misotra amin'ny Jesosy tsy mitaky zavatra tsy hita aminao ny tompo tsy mila vanina aminao ny tompo na dia kely aza eto eo amin'ny Jesosy zany hanaovanao ny asany raha teo mpiara-miasa amin'ny Jesosy tsika amin'ny fikarakarana vahoakany eto eo amin'ny Jesosy zay anananao hanaovanao ny asany iavana manao ny tompo iandeha ny fahendreny tena ilay ny tompo ianareo hiala miasany hanao ny asany ho ny tena fanaovanareo manao hoe fahatahorana ny Jehovah no fiandro ampahendreny fahatahorana ny Jehovah zany hoe matahotra ny Jehovah dia manaiky ny teniny manaiky avy hatrany rehefa ny tompo no miteny mankatoa avy hatrany rehefa ny tompo no mibaiko zao ilay teny malaza hoe
tsy mamorona ny tsy misy nefa tsy manafina ny misy. Zany ny fiainantsika kristianina, tsy mamorona ny tsy misy ary tsy manafina koa zay misy. Tahaka ny atao mpianatra, tsy voatery eo amin'ny asa fitrana ihany ry havana no anomezana izay kely ananana, fa na dia fotoana mba ny asan'Andriamanitra azy, na dia oranay monja aza finao ho amin'ny tompo, anamihina amin'ny namanao izay marary, amparesana izay mila vonjy zava-dehibe izany. Na dia vola kely monja aza ny manananao tahaka ny mpitondra tena, tsy nanana fahafarantsakely roa, na fono amin'ny tompo izany, ary nakasitrahany tompo izany. Tsaro fa zao nakonabatsy dia miteny hoe na dia manana akanjo azy nao akanjo monja ny anaranao, dia fa afaka manao asa fiantrany anao. Izay manana akanjo ozy aoka mandeha ny tsy manana. Tsaro ve avana miteraka fantrana lalina amin'afo maro ny fitiavan-tena diso tafahoatra, ka tsy eritreretanao afa-tsy ny tena no samy hoe aza manao hoe tsy manana afa-tsy zao aho, tsy manam-pona afa-tsy zao aho, fa fialana andraikitra izany. Ny olona endry, ny olona zay mahay manapona tsara ny fotoanany, mahay tamina kosa iananany, mba ahafahany manao ny asan'Andriamanitra, fa aminy dia ny fanompona amin'ny tombo aloha no lara-pahamehana. Aminy dia ny fanekena mibaiko ny tombo izay no lara-pahamehana. Atoloha amin'ny tombo ary ny tenanao, atolory azy ny fonao, vola fahaizana eny fotoana, ilain'ny tombo izany mba hanaovana ny asany. Fahatelo farany mpiavana, Jesosy Kristy miara-miasa amin'ny mpianany. Miara-miasa amin'ny mpianany Jesosy Kristy. Tsy hoe Jesosy Kristy miara-milaikitra no hitantsika eto. Tsy hoe Jesosy Kristy mpibaitry fotsy no hitantsika eto. Fa tena Jesosy Kristy mandray andraikitra tanteraka miara-miasa amin'ny mpianany izy. Mano tsara ilay fifandibiasany eto hoe hoy ny tenin'ny mpianatra. Raha vao ny vahoaka hitady hanina, fa zao ny tenin'ny Jesosy mena ny hoanina izy. Hoy ny mpianatra, tsy misy afa-tsy mofidinitsy zany loha ty. Zao ny tenin'ny Jesosy, eto ny amitra izany. Dia sotra ny tompona ampitompo. Ilay Jesosy Kristy hoe zarao za dia nizara ny mofo sy hazan-drano ny mpianatra ho an'ireo vahoaka maro be. Tsy hodiny arivo, lehilahy fotsiny zany tsy hodiny arivo. Rehefa tena vonona iasa hanao ny asan'Andriamanitra ianao dia mitahy anao ny tombo. Rehefa tena vonona iasa tsy mamenana mirery zany izy, na dia nitiny ary Jesosy na hoe omena ireo hanina izy, dia tsy izy ireo akory ny tena nahavoky ny vahoaka maro be, fa Jesosy izy. Jesosy ny tena miasa eto. Inona tokoa ny havana izay mofidiny sy hazan-drano fa tsy ho ampy ray menan'ny olona tendakanina koa zany olona betsika votery zany vita mofo gasy. Galety le zany, galety anankidimy tonga anakory. Rehefa natolotra teo amin'i Jesosy zany dia lasa ny tombo be dia be. Zany galety anankidimy zany ane sakafo olona mahatra iray andro fa dia nampitombony tombo zany. Tsy takatra ny saina moa fazakana ny seho tamin'izany fotoana. Tsy takatra ny saina nen'Andriamanitra manova zavatra, fa rehefa manao asan'Andriamanitra ianao dia mety amin'ny kely anananao miasa amin'ny finoana. Amizay avana mahazadehibe hoe isika zao ohatra rehefa manao asan'Andriamanitra anomona fiangonana tsy andro dia miliara koa voanondro, fa zay misy hoe dia atoboy miasa amin'ny fono zay kirana nanoko iny mampitombonao. Fa tsy takatra ny sainao nen'Andriamanitra rehefa vono ianao mamonona ny asany dia manampy anao izy. Tsy zao zao tadrona sy hoe avana fa tamin'ny andro Elisa mpanjaka, Elisa dia amin'ny mpanjaka faharoa efatrany dia misy zao hoe nisy lehilahy anankiray avy any Salisa mitondra mofo avy amin'ny vorom-bokatra ho an'ny lehilahin'Andriamanitra. Ny mofo vary amin'ny aram-polo sarombary maitso atao kitapo. Hoy Elisa, omeo ny olona hoaniny reny. Ao io kosa mpanompo, atoka hoana ny fametraka ity ho anoloan'ny zatolahy. Hoy Elisa, omeo ihany ny olona hoaniny fa izao nolazain'i Jehovah mihinana izy ary mona izy sisa tsy lany. Dia narosiny teo anoloany ka mihinana izy ary mona izy sisa tsy lany araka ny tenin'i Jehovah. Ny tenin'ilay
milany hoe inona mikeza mofokely ty manolona zato lao fa zao ny teminisany omeo iazy omeo fa rehefa nomena tokoa dia ny sambo araka ny teny Jehovah matsaka faharoa fa efatra lehibe faharoa faharoa hatramin'ny fahaefatra ny faharoa riavana ny tompo hainy Andriamanitra ny mampitombo zay serana nanao anasoavana ny hafa ahasamy mazava lehibe ny tena Andriamanitra manao hoe mahasamana tokoa manome ny mandray aza rehetrehitra ianao ka na hoe inona no mahavitako tamin'izay zavatra kely nananako natolotrolotompo fa Andriamanitra maintsy zany manosara osika manosara fa ny hoe mofody misy aza rano dia tsy midika zany hoe zay tsongotsongony ihany no meo fa izay nanana no mpianatra no lazainy sy nandangizy miavananao ny fahafoizana ho an'ny hafa dia tena zava-dehibe eo anatrehana Andriamanitra tsy mamorona ny tsy misy dia zao tsy mamorona ny tsy misy dia zao eto fa mampitombo zay efa izy koa meteza anolotra zay nanana ho an'ny tombo hanaovanao miazy n'Andriamanitra tena zava-dehibe eo anatrehana Jesosy avana ny fanoloran-tenanao hanao miasa zany ndry andehan'ny fahendreny zava-dehibe natria amin'ny tombo zao fandavatena nareo zao fahendreny sy moramora zany anaran'izany misarotra an'izany nareo zao vao miady dia fa soro iny atao anaty kitapo dia fahendreny fa tsy milehinena tanàna eny aso fa mifahendreny any miafinany fahendreny ny amitoetra andavanandro fatakona rehetra hoe ino le fahendrenana le mpiangonana sola nanabaraka an'Andriamanitra tazomy ny fahendreny fataorana an' Jehova fiandam-pahendreny dia olona henina reny olona ayanavaka tsara sy ratsy nareo eo amin'ny fiainana andavanandro soranareo safitsy nanana tsara zany fa mikazany fidolona maolombelona fa efa ratsy mitondra nareo hanao miasany ho irany ho mety hanaraka tsara ny sitraponina tsarovy riavana ny andeha ny fahendrena riavanao ny tompo fa Jesosy Kristy ny tena mofo manome ainao antsika ny aninao antsika isan'andro dia mety avoka antsika androany ihany mety afaka mame fahafamontsika androany ihany fa tsy miantoka ny fiainantsika manak'izay zany kaoka isika tsy anao ambany zavatra ny mitory an'i Kristy lay mo frère la ery fahendren'Andriamanitra le tena fiainana ho antsika le afaka manome fahavelomana mandrak'izay fa tsy ny amin'ny hanana ho any-manitra ihany fa ny atonga ny manitra ihany koa andray fanjakan'Andriamanitra zay ny zava-dehibe ho antsika ny mahavelona atsika dia lay Jesosy Kristy la isika tompo fipamonjy ny fiainantsika hiantoka ny fiainantsika mandrak'izay ka anjaranao mizara fiainana ho azy leo hanampy ianao amin'ny tompo amin'izany fampiresana ny firazana zany an'i Jesosy Kristy ho tompo fipamonjy ny fiainantsika ho azy voninahitra no fitanany amen. Andiany vaovao fahendrena iretsika hanambalana ankehitriny any lohana famanatsika hanambalana hiantsika izany fitenenena izany hira fa tera fapolo sy fanjata Miavaka ny tompo noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondrany fiangonana. Ny fahalalamansika ankehitriny andray reto olonzena
anambo nytombo isanandro isanandro isan'ny fivolany reto vavombe faneken'reto le reto miantso sy ny fitiavany tompo azy isika kehitriny ary miombona etseo amin'ny fahatsiarovana hanavao indray koa izay efa niantsona sy niaresanantsika tsiraray avy ka minavantsika fanekena tsara teo masin'ny fiangonana ao ka isika ampireny fitsika kehitriny sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisana eto afatsika reto mba ho isan'ny tenany Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina efa nampianarina ny foroponana kristiana izy ireny araka ny soratra masina ary manatanteraka ny fanekena teo amin'ny batisa andeha afana ivavaka isika ry Andriamanitra manakizay eo misaotra nao amin'ny fony manontolo izahay sitraka ao mantsina ny toky anay fanoteny fikasana teo anay dia ny fikasana ao ambany famonjeny zany ho anay sy ny zanakay ho anzy rehetra lavitra na iza atsoy ny fitiavana anatinanao Andriamanitra tsara sy matoky niny fanambaranao zay eo amin'ny batisa dia manokana zanakay ho anao zay mangataka ambany samy fanao fahasoavanao aminy nampianarinay ny filazantsara-nao eto mpamompona eto niezaka izay tamin'izay kirana anao mba hitarika azy eo amin'ny fiainana manakizay dia ny mahafantanao hoe Andriamanitra tokana sy marina sy Jesu Kristy izay efa nirahindao ankehitriny rehefa nandeha niantso mpitiavanao izy ireo ka afaka mifidy amin'ny karamany na lalana izorany dia ino izy ireo tompo tonga eto anatrianao hanambara ny fiainana mba inone ny vavaka rehefa miafaka eo aminao azy ireo raisy-toza rehetra ankehitriny ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesu Kristy zanaka mpamonjy anay mikatanay izany ho azy ny Andriamanitra ray lanitra izay fanamasina midera sy milaza ny voninahitra manakizay amen hoy ny tompo izaho no mpiandry tsara manotaneny amonjy ny ondry fa misy olona ty anaraka aoko izy anano tena ny fitorany afijaliana ka anaraka fa na iza tamonjy ny ainy iaverina izy ary na iza no averiny no miamitro iazo zany fa inona no so azon'eo na mahazo toy izao izy rehefa averiny ainy ary inona no olona takaniny eny fa na iza namontsika tamin'n'aitra Andriamanitra izy nalakosanapavitra averitra ary amin'izany nazovina anaiky ao anaty amin'ny olona ekekotsy izy eo anaty amin'ny raitro izay naitro izy nazovina andahy anaty amin'ny olona eo lavitra kotsy izy eo anaty amin'ny raitro izay naitro izy mangataka anareo azy karazana vavy mamalo fanekena izay ilain'ny fiangonana ao amin'izay rehetra teo anisany ianareo ve Andriamanitra pahay atsika mamonjy atsika ny an-danitra dia tiantsika ka nanome Jesu Kristy zanatokana totsika izay maty sy nitsangana tamaty sady famonjenantsika mihinana Jesu Kristy zanatokana izay manome fangalan-keloka sy fiainana manak'izay ho amin'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azy toy fitamonjo va ianareo moa ianareo manaiky ho antenanareo ny fanekeny batisa izay andraisinareo ny fanezafana masina mba izoranareo amin'ny fiainana kristianina ka ho tian'Andriamanitra hangatony sitrapolo ary antsiary fa mivavaka sy ny famakena amin'ny Baibolo ary ny famonjena fampavalo aditsaka ny soan'ino aoka ianareo androso amin'ny fanamanampy-rasy ny fanekenareo fonareo nateny tompo atreny vavolombelona maro aoka hitototra akany ny fiangonana ianareo amin'ny fanekena
Luisan Fanny Somaris, nella città della Fatimasa, nel funerale, anche se hanno parte della Cristina, la Sadia, hanno iniziato la comunicazione. Anche quando adesso tu hai, iniziato da un mese o fase a magari, la battaglia sempre para regionale. Amen. Sarà felice, grazie, un buon anno di tutto. Amen. Radioina Hasna Unifan. Luisan Fanny Kesari, della Università della Fatimasa, nel funerale, sia Siriano, mi sono mantenuto Cristina, la Sadia, all'interno del campo Fansanto. Voglio mandare il futuro. Segnasi della tavoletta con Fansa Vandagare, lo da te che sappiamo qui c'è. Amen. Il Sagana per sulla casa, un buon anno. Amen. L'ordinanza settimanale della Marita. Il giorno fa che nel 2 anni, l'Etica cara fa i maschi, furono all'esterno, mantiene Cristina, Sadia, all'interno della infanzia. Io vado alle studi, ne si chiede come si devono fare con la gara, lo da per casa più in generale. Amen. Il Sagana, come sono andato con tu. Amen. Mi fu una cosa, Raconte malala bevaartindelen Siri van een dimensie. Dus dat ik een bezig dat ik malala bevaartindelen Siri van een dimensie. Die mensen dat ik aan van de massa die si all'esterno, mi sono mantenuto Cristina la Sadia, all'interno della famiglia Fansanto. Ma devo andare in struttura, se gli anzi della tavoletta o fase non magari, lo vedete che sia una il Sagana, lo Spanza, Semana Edimo. Usando che non deve fare Semana Edimo, via una dichiarazione massima, sia l'esterno, mi si mantiene Cristina la Sadia, all'interno della famiglia Fansanto. Ma domanda le sicure, se gli anni sono diventati o fase con la gara, vuol dire che sia più una regionale. Amen. Il Sagana lo Spanza, un buon anno. Luisan Fanny Kesari, senza bella senza sogno, andare all'università della Fatimasa, su funerale, sia all'esterno, mi sono mantenuto Cristina la Sadia, all'interno della famiglia Fansanto. Abbiamo alle studi, gli anziani del progetto fase con la gara, lo capire che sia più area regionale. Amen. Il Sagana, vedo sulla casa, non ho più. Amen. Luisan Fanny Kesari,
Janari Tiri Caio. Ovviamente dalle califane massime di Giulia della Nau, si è sbagliato un suo mantello, che si chiama Salina, all'età della organizzazione, perché la tale scuola, mi ha sempre dato detto non fa, ma non vuol dire che sia appunto nel regionale. Se cade invece Kamsa jadi sebelum kita nol final dan sasa saban dari lagi Kristian Raja Ramana usaha sama Fandina dia Ramana tu usaha sama Fandina dia nanti sebenarnya saya masih sudah menunggu saya sedang harus membantu Kristika saya dalam kami fasa anda mana sekolah saya sudah datang mai yang fasa dalam kami bahwa kita sudah Jadi menolak yang nasional dengan gaji sampai Kalau nasional kira-kira soalnya bisa kita berdesain. Di dalam sana nilai kalau jadi dia akan disampaikan informasi yang sudah tahu. Saya langsung bagian Kristika saya Aneta mereka yang fasa. Kalau mana itu yang sudah tahu itu fasa apa mereka. Wala tega sa Pilipinas para regional sekarang dari Sumatera Waktu itu ngomong sifat bisa saya dengan pesan aku ngomong sifat dia dari Sumatera fase masa di Sumatera siapa yang harus membantu ketika saya kalau ada yang fasa ini di mana ada studi yang sebenarnya mau fasa dan makanya mau berarti kita sebutkan ada regional sekarang di Sumatera Ini dari rumah satu berlaku yang Ciput, kita berlaku sama menjadi tidak sosial itu bisa saya dengan pesan Angelina sosial itu dia mengisahkan informasi yang sudah lalu anda sedang bisa membantu ketika saya anda jangan dengan informasi bagaimana itu informasi yang sudah lalu informasi yang bagaimana kalau kita sebelum ada regional sekarang relação falida Luiz vai fazer na empresa relação falida e a nessa casa nossa instituição se a gente não está uma eletricidade na sala a letra da câmera francesa a letra escura se for na sua letra ou faz a forma da igual daquele que se sekarang ada Sumatera Pertanyaan seluruh SDM. Raja Minsuas Ivena Ronaldo bisa saya kira pesan di Minsus di Ronaldo dia menandakan informasi yang sudah lalu siapa yang tahu semua ketika saya lalu ada yang terkait dengan fasa bagaimana itu Zifan nasional yang kami mesmo fasa berbagai berarti ada satu regional sekarang itu Sumatera Kamu kasau cara jiwa sampai ada sebenarnya apa sampai ada Kristen Rayu bisa saya kira bersama dia menandakan informasi yang sudah siapa yang supaya ketika rasanya ada yang fasa bagaimana itu kita sudah tahu fasa mana kita sebelum ada regional sekarang itu Sumatera dengan begini tapi dari itu masih tidak sulit bisa saya kira bersama Aku narifu masih tidak sulit. Dia mengisahkan informasi yang sesuai seharusnya harus membantu ketika saya ada yang sampai dengan informasi. Dengan itu nasional mereka mulai memfasa pada maka tidak sebelumnya
fitanena vonona roko sabity Jero kan fara fatsel ranawa dizam matona kapan sekala Misal saya kena berkesal, tapi ternyata saya berkesal ini. Yang nanti kita akan masih susah dalam selesai bisa membantu karena saya ada yang jalan kami yang fasa. Memang ada sekolah. Sifatnya sebagai kami seorang fasa dan agama. Waktu tidak sekolah ada di dalam. Misalkan ini suatu tubuh. Romy Persson formation PV. Paese terhadap dominier untuk saya dari mata bisa menyenangkan siapa nak Kristen. Misal saya kena berusaha, media semua family trees yang ada sedang kerana master di sekolah baru, saya nak untuk membantu investigasi saya ada yang jalan kami fasa. Memang ada semua, ini saya datang media fasa baru mata, buat tidak sempurna, ada Twitter, segala macam bangsa, mana pun ada. Rajemson Andrew Poivre. Jero Panandara Bambun Fanai Kadianan Tenaso Sabala para Sabasti Misal saya kena berusaha, tapi soal itu apa? Dia akan sesuatu yang masih di sekolah lalu, selesai bisa membantu ketika saya ada yang jalan kami yang fasa. Bagaimana itu? Saya yang soal dia datang lagi ke fasa negara, buat dia kesempatan di dalam. Sekarang ini suatu hal yang Sepertinya farmazat tubuh fandiferansi. Bisa saya katakan seperti apa nafas yang tubuh fandiferansi. Dia menyelesaikan masalah yang sekolah mana secara saya bisa membantu ketika saya ada cara kami yang fasa. Ada mana itu? Zefania Musono. Yang tambah itu fasa pemakai, maka kita sambung ada bicara, sekarang kita sudah membantu. Angela Funi Mansafi Sal. Pada bulan itu kalau kita melakukan sampai kafir forma, bisa saja terjadi. Angela Funi Mansafi Sal. Yang ada sedang kerana famous di sekolah mana selesai bisa membantu ketika asalnya ada cara yang fasa. Bagaimana itu? Sifanya sudah datang dari dalam fasa negara. Waktu kita sebelumnya ada di dalam. Sekarang bisa kita Rancangan mesej suara kaya Ronald. Paese kita Maraya dominier berdasarkan depan sampai kifuas. Bisa saya kena terjadi. Ini susun kain nada. Dia ada sedangkan saya masih sekolah rumah. Saya harus membantu ketika saya ada cara yang fasa. Bagaimana itu? Yang sudah datang baik dalam fasa mereka. Mereka tidak bisa keluar ada di dalam. Sekarang misalnya Ratsiva Dexter Stevens. Ini para kita yang masuk diceritakan dengan sempurna Yesus sampai pada Kristen. Bisa saya terbiasa. Siva Dexter Stevens yang menyelesaikan famasi sufferer selesai bisa membantu ketika saya ada yang tanya kami yang fasa. Ada mana itu? Sifatnya saya akan main fasa mana muatan tidak sempurna. Sekarang Raja Nakodo Mokemena Uli. bisa saja terjadi ada Tuhan pun akan yang bonita yang dapat sesuatu fase mas dan sekarang menang selesai dengan bisa membantu pastikan asalnya kalau kita ada yang fase itu ada mana itu sifat yang sudah terjadi dalam fase apa lagi kalau kita sempurna ada berjalan sekarang itu suatu saat Rafael satu kita ini Form jenis
faikina tanatozany fanjako fitahina dia naresazanakany fanamasina fifaneronanao sy andasinanao misy amombanteny kristikana samyana andajanaka amin'ny fasa dia manaresy koa zay efa niantonao niala tamin'aizinao amin'ny fasa famagaga matateraka sakirona ara-petranao ary sakana resoadaka manatoko ary Masakandina Fabrino Presiden Fananandwana Jalawan Fanana Kristal misy faikina tanatozany Sakandina Fabrino dia mengaresy zanakary fanamasina fifoerano sy andasinanao sy mombantena kristikana samyana andajanaka amin'ny fasa mandraiky koa dia efa niantsana tamin'aizinao fasa fanagaga ho atateraka sakirona ary petranao ary sagara Fanatanza, Manatu, Rangana Rasana William Mantan yang kita tahu menjelaskan sebenarnya siapa lagi kuat. bisa saja nak teruskan. Dia rasa yang dia dari negara Muslim pasti firman ada sekian Muslim bangkit ketika saya dong. Ada yang kami yang dari situ. Zifan yang saya lakukan itu sangat berbeda. Luar biasa kesatuan dan tujuan. Amin. Sekarang dari semua orang. Amin. Rapuntura Fala Mam Nainas Sansu Paisafu yang kuat yang menolong jiwa Sapana VLF bisa sekian tujuan. Dia yang sedang sama dan Rapuntura Fala yang masuk. Dia saya sudah menyebut karena saya ada fase itu ada materi itu zifanya sana fase pada kerja sekolah tujuan sekarang dari sekolah barang negara besar ini Révélation et Siapa pendengarnya dari sumber pusat sabaran Luisan Fakiran tulisan Kaminan Sony Su dia menjelaskan saya master Su adalah secara sederhana bisa mewakili peristiwa sama yang sama dengan yang saya itu zifanya sudah ada maisha mfano kama gani katika sakura para kita segala dari semata Adalah suruh Mirado Amerika Bisa saya kena tulisan adalah suruh Mirado Amerika dia ambil segala falimas dari sekolah laut secara sederhana bisa dipakai ketika asal yang ambil zakat dari fasa di mana itu zifanya sudah dalam main fasa sama kaya luar biasa kesempurnaan para kita segala yang sudah kita lakukan Rapuntura Nabi Jehová deu a misericórdia nas suas, misericórdia nas suas mãos, sama dengan luar biasa. bisa saya kena tulisan aku punya Nabi Yusuf yang dari sejarah falimas dari sekolah laut saya sederhana bisa membantu ketika asal yang dalam ajaran kami yang fasa itu memang ada itu yang selalu dalam main fasa sama dengan mengatakan sakitnya pada diri kami amin sekarang dari sekolah Tuhan Para sejarah Para Para bisa saya kena tulisan Arman Fajar yang dari sejarah falimas dari sekolah laut saya sederhana semua dia ketika asal yang ada jalan yang fasa ada bantuan itu zifanya sama yang datang dari dalam fasa pada mereka luar tidak kesempurnaan yang kita tahu segala yang semata pada tubuh Kerajaan Sakra di Indonesia langsung Ada media
Andianzaka ninakanzona yamnaresatanakara kufanya masina nikusoerananao siaresinyanao misa mubatena kusikana sana nao andianzaka kama mfasa andamana refutuzi fanyanzonao yalakameza wakufasa kama magana watatera sabuna ala kujana ala isakana alizi bataza mbantuku Randianela Kutsu seluruh sekarang memang Bisa saling bertezani, rakyat nena tujuh, yang dari sejarah fane mas di sekolah orang, sana sekian persekutuan tidak istiqamah sana, ada jalan mereka yang fungsi. Bagaimana itu yang sudah kami lakukan fase mana agak, buat terjadi kesatuan, ada tujuan, sekarang ada sebatas buat itu, Randianela Fuli sangat senior kain, bukan ini sih, bukan mana. Bisa saling bertezani, apabila fui sampai menikahi, yang dari sejarah fane masnya, di sekolah orang ada senyum, bisa membangun tim dan istiqamah sama yang ada yang mereka menginvestasi di mana itu yang sudah mereka berfungsi sama kali, berarti mereka sangat berbicara, dari itu bertanya, bertanya. Rafa bisa suara Tina Olivia. Nous avons fait un peu de ça. La femme des autres qui ont dit il y a des sénateurs qui font des masses là, les souffles à la sénat, nous sommes manqués de ce qu'on a ça et on a été dans les temps de façon. Les membres de tout des familles sont là dans le monde face à la guerre. On va dire que c'est une année de temps. Mais il est là ça. Ratusan Saburi Mamien. Bisa saling bertezani, ratusan Saburi Mamien. Dari sejarah fane mas dan sekolah orang, siapa yang tahu soal bantin itu istiqamah sama yang ada yang tahu dari kami yang fasa. Kalau itu, saya fanya soal yang ada mas, fasa pada magana, berarti mereka sebelum. Tujuan, sekarang dari sahaja. Rasul Makemena Tina Sila. Sejak menolak dengan join sejak dalam tentang sampai nanti kuasa. Bisa saling bertezani, Rasul Makemena Tina Sila. Dia menyatakan fane masna dan sekolah orang, saya sendiri bisa membantu istiqamah sama yang ada yang tahu dari kami yang fasa. Maka itu saya fanya selalu dalam masa selalu fasa pada negara. Maka kita kesatuan dalam bencana. Sekarang dari kata malam itu. Saya Rasul Samrin. Di sana kita sampai waktu dia sampai dapat dibuat. Bisa saya kira bertezani, saya Rasul Samrin. Dia dari sejarah fane masna di sejarah sejarah bisa membantu istiqamah sama yang ada kami yang fasa. Bagaimana itu semua? Sifanya soal yang akan baik dan fasa pada mereka, berarti kesatuan ada di dalam sekarang Reza bangsa Anjir mau surti asu. Sudah juga kalau pun ada dari itu mas sama kuasa. Bisa saya bertezani, anda mamuzi fitia ansur. Yang dari sejarah fane mas pada sekolah saya sendiri bisa membantu istiqamah sama yang ada yang tahu dari kami yang fasa. Bagaimana itu saya fanya soal yang akan baik dan fasa pada negara. Berarti mereka sebelum ada tujuan. Sekarang dari kata orang itu. Rafa Manga Ansa Kristel. Intial bukan saya tahu sampai dapat Kristen. Bisa saya bertezani, bahwa naga Ansa Kristen. Dia dari sejarah fane masna dan sekolah saya sendiri tahu bisa membantu istiqamah sama yang ada yang tahu dari kami yang fasa. Bagaimana itu saya fanya soal yang akan baik dan fasa pada negara. Berarti mereka sebelum ada tujuan. Sekarang dari kata Rasaladini
ary ny va zafanakena-dotezany raha zany amandidy ary ny va dia minanesa zanaka fany masina le tsofany rano sy andrasina ianao misy momatena kristy kanasany ianao andratanaka amin'ny fanasana amanaraiky to zay fanafanamelaka amin'maizina amin'ny fanzafanagaga mampiteraka sabolona ara-pitranao tsangana efanataza batoko raha kotoarlala mirana nomeny Bisa fakiran-naturduzani karena mirana lumena dia mengesahkan falemasnya dan sufaneram secara sejarah bisa memantil kestikan asal yang ada yang salah dengan fasa bagaimana itu biasanya saya datang mais fasa kan negara wala tidak sempurna ada tujuan sekarang dari sama-sama menuju Rajfiriyena esterina Bisogna fare che la contrassare la superiore esterna che hanno messo la cara fare massimo il ci fanno se la sera o mi sono partite cristiana sempre la agata la cambia fanno le mandare tu se ya sulla la paese o fa fare magari ma la pelle si Twitter sakana resa kaza mbana kutu raha tena soa ao miora tina bisogna fare che la utilizzarli anche la sua anche la tina deve essere zanaka fare massima di fare ramo sia le sale no bisogna mantenere cristica na sabbia no andare a fare la cambia fanno abbiamo adesso tu se fai sono vera mais non fa una gara non da te che sa pure la più già sekarang dari kata orang tubuh namin sua umum bisa sampai dalam terjadi namin sua umum yang mendesakan fare massa su fare ramo sia le sangana bisa membantu kristika nasa yang ada yang salah dengan yang fungsi memang harus itu definisional karena kalau mais não faz a banda ela tem que ser di giorno sekarang dari semangat raha fanasoma manasa Insomma, la mia bisogna fare che la terza la fare sulla facciata dia mendesakan fare massa non ci funerano sia che sia no bisogna mantenere cristica la sala ma mezza la cambia le manare tutte le fare sulla da questa non fa sa con la gara lo che deve essere sekarang bisa baca Rasul malala Florentina Ulga Insomma, se va a fare un passeggio, sarà nella classe, sarà si scuola. bisogna fare che la terza alla sua malala Florentina Ulga che mendesakan fare massa non ci funerano sia che sia no bisa mantenere cristica la sala all'entrare nelle cambie di fare sempre le mandare tutti i finanzi della campagna non fanno una gara o da dire che sempre più giornali sekarang dari semangat Rafara malala Multi Fa sua bananata na kusawa atufona fa sua banatwa men sapa na fufuazi bisogna fare che utilizzare la fare della mattina e la fare massima il suo funerale se ne snera non si può dire che stia una sala all'età della famiglia e quando adesso tutti gli altri problemi non fanno con la gara ma vedere che si viene hanno più giorno sekarang di sekolah orang tubuh Rasul Mavuzi Cristina Nathalie Sono sciambiata e se ne va a si se ne va a scuola,
Izany fanankinana izany. Soa Mafonjy, Christine, Nathalie, dia narandray sy zanaka ary fanay masina fitsainanao sy anasananao misy mamateny kristika nasafy anao ambianjanaka amin'ny fanasampoana matany tsy toy efa niantsonana taminay mafafa raha magaga matateraka sampiorona any mitondrana isakana dia zavabaza mamitoko raha mantsiny maontry lideranza eo afana sapanasetinana izany fanankinana tena teo izany raha mantsiny mahonitra dia maresaka zanaka ary mifanay masina sofa irananao sy anasananao izy mambany tena kristika nasany ianao andrianjana naraka amin'ny fanasampo andriamanare fotoa zay faniantsoana ena taminay mafafa aminagaga manateraka sapiorona ary toetrana satria narezana baza menjanary korona fitiavana satria fanaka Jesosy tokoa avaninao ianao ary mirafonao fandrinatra fananaganastanamaty dia ovonjely ianao sakana sekoina avy izany fanankinatelo izany menjanary korona fitiavana dia nanandray sy zanaka ary fanay masina ny fifanerano sy andesina ianao misy mombantena kristika nasany ianao amin'ny anjara marika amin'ny fanasana andriamandrana fotoa zay faniantsonao miara taminay zay mafafa fanamagaga wanatereka sampurna ary toetranao isangana mendramakanza Juliana sedra ay mani atau kultura kita kulturnya baca tanganau sampai panasabasti izany fanankinana izany firamana emeny dia manalesa zanaka ary fanay masina itosany rano sy resana ianao misy mombantena kristika nasamy ianao ambianjara miaraka amin'ny fanasampo manala izy toy zay efa miantso miaraka aminay izy mafaza fa managaga materaka sampurna ary toetrana isangana izamakantsara Ronzavelo Justine Manekea kamerendo yetu Kristi atamngalau podcast. izany fanankinana teo izany Ranzavelo Justine dia manalesa zanaka fanay masina ny fifanerano sy andesana ianao misy mombantena kristika nasamy ianao ahitana miaraka amin'ny fanasampoana manala izy toy zay efa miantso miaraka aminay izy mafaza fa managaga wanateraka sampurna ary toetrana isangana reza manatsara Ranzavelo Kulmirin Seorang yang datang sama memulia sama kuasa. izany fanankinana izany Ranzavelo Kulmirin dia manalay sy zanaka fanay masina ny tsofanay rano sy andesana ianao misy mombantena kristika nasamy ianao andraanjara miaraka amin'ny fanasampoana manala izy toy zay efa niantsonao miara taminay izy na mafaza fa magaga materaka sampurna ary toetrana sakana Dua Mirina Nadia Kemudian saya sama kuasa. izany fanankinana tena teo izany mirina nadia dia manalesa zanaka fanay masina mitsofanay rano sy andesana ianao misy mombantena kristika nasamy ianao andraanjara miaraka amin'ny fanasampoana andriamanitra rehetra toy zay efa niantsonao miara taminay fa mafafa fa magaga manateraka sampurna ary toetrana sakana mahery makantsara Andiano Manana Kinga El Roxana para bolehku para beli para tidak sabar kuasa izany fanankinana tena teo izany andriamanitra kinga edrosana dia manalesa zanaka fanay masina ny fifanerananao sy andraisana ianao misy mombantena kristika nasamy ianao miaraka aminay amin'ny fanasampoana dia manalaiky toy zay efa niantsonao miaraka aminay izy mafafa fa managaga manateraka sampurna ary toetrana isakana Razafrazaka Anzala Felsu Kami sudah Kristi dah udah Paulus. Deklarasi saja dia sudah Paulus sama dengan izany fanankinana tena teo izany razafrazaka anjara felsoa dia manalesa zanaka fanay masina ny fifanerano sy andesana ianao
misy mandeha kristikana samy anaorehetra mirak'ilay amin'ny fahazana andriamanitra raitsy koa zay efa niantsona miaraka amin'izao fahazana magaga rahateraka sampinina anampetrana sagana rehetra mitazaka Rasoa malatany zanabay Elsoa. Niandry dia niandry an'i Jehovah ary konfiantsy izy ka hitarana sampati. Izany fanekenana izany tsy manatazana be ka Elsoa dia anaran'ilay izy zanaka masina sinasinao misy momantena kristikana samy miaraka amin'ny fanasana togo dia mamparaizy tokoa zay efa niantsona miaraka amin'izina mifahaza mamagaga mitateraka sampolona ary mipetrana sagana marizy marehetra raha lelarivo mamitra herin'ainy Samady izay mahazo olona mahazo fahendrena izay mahazo fahalalana sampanatoana azy. izany fanekenana izany raha lelarivo mamitra herin'ainy dia miambesin'ny zanaka amin'ny fanay masina mitsofa ny rano sy andasinay anao misy mamantena kristikana samy anao andehanjara miaraka amin'ny fanasana togo andriamanitra raitsy toy zay efa niantsona miaraka amin'aizina mampifahaza faninagaga matateraka sampolona ary mipetrana sakana rehetra manaja mamatogo any raha zanamiany vonirana sy vy Jehovah niheraka sy tidema fa efa famonjenana izy sampanaka manja kristiana. izany fanekenana izany zanariany vonirana sy vy dia mandraisa zanakana fanay masina mitsofa ny rano sy andasinay anao misy momantena kristikana samy anao andehanjara miaraka amin'ny fanasana togo andriamanitra raitsy koa zay efa niantsona miaraka amin'aizina mampifahaza faninagaga marateraka sampolona ary mitoetrana sagana rehetra somanazana Rasoa malala Felaniany Selasy. Ny voaloha fahendrena izao nahazo fahendrena sampana vonikasy. izany fanekenana tontolo izany rasoa malala Felaniany Selasy dia miambesin'ny zanaka fanay masina mitsofa ny rano sy andasinay anao misy momantena kristikana samy anao andehanjara miaraka amin'ny fanasana togo andriamanitra raitsy tokoa zay efa niantsona miaraka amin'aizina mifahaza faninagaga matateraka sampolona ary mipetrana sagana rehetra manaja Andrianany tenaina Lovasoa. izany fanekenana tonadin'izany antenatenaina Lovasoa dia miambesin'ny zanaka fanay masina mitsofa ny ranonao sy andrasinay anao misy momantena kristikana samy anao andehanjara miaraka amin'ny fanasana togo andriamanitra raitsy toa zay efa niantsona miaraka amin'aizina mifahaza faninagaga matateraka sampolona ary mipetrana sagana rehetra Rakotoromana Katia Kristelina. izany fanekenana tontolo izany rakotoromana Katia Kristelina dia miambesin'ny zanaka amin'ny fanay masina mitsofa ny ranonao sy andrasinay anao misy momantena kristikana samy anao andehanjara miaraka amin'ny fanasana togo andriamanitra raitsy toa zay efa niantsonao miaraka amin'aizina mampifahaza faninagaga matateraka sampolona ary mipetrana sagana rehetra manaja mamatogo Ranota vola Sambatinaina. Hoy izay mahita dia mahita saina sady mahasitraka amin'ny Jehovah sampana voninkazo. izany fanekenana tontolo izany ranora vola Sambatinaina dia manan'ilay izy zanaka fanay masina mitsofa ny ranonao sy andrasinay anao misy momantena kristikana samy anao andehanjara miaraka amin'ny fanasana togo andriamanitra raitsy toa zay efa niantsona miaraka amin'aizina mifahaza faninagaga matateraka sampolona ary mipetrana sagana rehetra manaja mamatogo Raha hery amin'ny rina Fitiana. Jehovah ny fahazavana sy famonjenana sampana voninkazo. izany fanekenana tontolo izany raha heny anirina fitiana dia andraresin'ny zanaka fanay masina mitsofa ny rano sy andrasinay anao misy momantena kristikana samy anao andehanjara miaraka amin'ny fanasana togo andriamanitra raitsy toa zay efa niantsona miaraka amin'aizina mifahaza faninagaga
fahalalala menjanahary rika. Eo an-tananao no fanahy fahalalana fananana kristiana. Izany fanekena tena teo izany raha mahalala ny janahary ritra rehefa zanaka fanay masina ny fanarano sy andraisany ianao misy mombatena kristika sy ianao miajanaka raika amin'ny fanasana andriamanitra hoe tsy toa zay fanatsanao miaraka aminay fa mifansa fampianaka materaka sapirina ary mipetranao ary sakana maitra manatsara manako ary Anjanahary miaro aina sary. Tsy izao tsono vela fa Kristy vela tao anaty sampanataonasy Kristy. Izany fanekena tao anaty izany janahary miaro aina sarika dia mampiasa zanaka ny fanay masina ny fifanarano sy andraisana ianao misy mombatena kristika na samy ianao mandeha anjanaka miaraka amin'ny fanasana toepan'andriamanitra tsy toy zay fa miantsoanao rehefa tamin'maizina mifansa fa manatahaka manteraka sakony fitrana sakana rehefa matanjara mamatoko Bodo soa Mariam. Izy Andriamanitra ny famonjena ka dia atoka fa tsy mba hatao azy sampana fifoazana. Izany fanekena tena izany bodo soa Mariam dia mandraisa zanaka ny fanay masina misy fanarano sy andraisana ianao misy mombatena kristika na samy ianao andrajanaka rehefa amin'ny fanasana toepa Andriamanitra ray tsy toy zay fanantsonao miaraka aminay mifansa fa managata materaka sakona ary mipetranao sakana rehefa matanjara manatoko Raha soa miavo amin'ny Sampanataonao izay voavela ny elo mba sy voasana fahotana sampana fifoazana. Izany fanekena tena izany raha maro soa miavo miaina dia mandraisa zanaka ny fanay masina misy fanarano sy andraisana ianao misy mombatena kristika na samy ianao andrajanaka miaraka amin'ny fanasana Andriamanitra tsy toy zay fanantsonao tamin'maizina mifansa fa managaka materaka sakona ary mipetranao sakana Raha mihaja soa teboniaina sabita. Izany fanekena tao izany dia mihaja soa teboniaina sabity dia mandraisa zanaka ny fanay masina misy fanarano sy andraisana ianao misy mombatena kristika na samy ianao andrajanaka miaraka amin'ny fanasana Andriamanitra ray tsy toy zay fanantsonao eo tamin'maizina mifansa fa managaka matanteraka sakona ary mipetranao sakana rehefa matanjara Raha sendra faratina eo mena fenitrasy. Izany fanekena tao izany sendra faratina ary mena fenitrasina dia mananay izy zanaka ny fanay masina misy fanarano sy andraisana ianao misy mombatena kristika na samy ianao andrajanaka miaraka amin'ny fanasana Andriamanitra ray tsy toa zay fanantsonao eo tamin'maizina mifansa fa managaka matanteraka sakona ary mipetranao sakana rehefa matanjara manatoko Raha lafa soa Jacqueline. Tokoa fahasoavana sy famindrapolo anaraka amin'ny rehetra iainana dia hitoetra ao an-trano Jehovah andinarao sampana izay olana aty. Izany fanekena tena izany ahafahasoa Jacqueline dia mandraisa zanaka ny fanay masina misy fanarano sy andraisana ianao misy mombatena kristika na samy ianao andrajanaka miaraka amin'ny fanasana Andriamanitra ray tsy toa zay fanantsonao miaraka amin'maizina mifansa fa managaka matanteraka sakona ary mipetranao sakana rehefa matanjara Raha soa malalaka Luka. Libérant Jehovah miantony anarany sampana fifoazana. Izany fanekena tena izany dia miararaisana zanaka ny fanay masina asoa manaoka andraisana ianao misy mombatena kristika tsy fanarano kana samy ianao andrajanaka miaraka amin'ny fanasana Andriamanitra ray tsy toa zay fanantsonao miaraka amin'maizina ao amin'ny fansa tamin'maizina matanteraka sakona ary mipetranao sakana rehefa matanjara Raha vao mirina lamponena Betiny. Mifanaonana Jehovah ny fiamanana sampana ray. Izany fanekena tena izany raha vao mirina lamponena Betiny dia mandraisa zanaka ny fanay masina misy fanarano
dia
dia analisakan masih itu saudara selesai bisa pada Kristi karena sampai menentukan kami bersama. Dengan hal itu, saya ingin sudah kita tambah dengan fase dalam mereka. Mungkin kasih sekarang mereka rasakan mau niaya feisu kiasu bisa sampai dengan setelah tahu niaya feisu kiasu dia mengenai sesama kawasan Asia. Itu sudah selesai dah. Bisa kita Kristi karena sampai menjadi kami yang sama. Memang harus kita sifat semua. Karena tamu itu orang fasa dalam acara. Kita kasih ada bicara. Sekarang dari semua kata. Wafanisuan dirina Kristi. Bisa saja dia akan disuruh Kristina dan dari sejarah akan masnya di sejarah sejarah bisa mengambil Kristina saja ada yang salah ada kami akan saja dan mana itu saya yang salah datang dari sejarah fasa dan ada tidak kasih ada bicara sekarang dari sejarah dia fana yale sana sifigurana yana fara varas ilituko ne mantare na yo sota na uzani nudiura sarbitu ni na ogena na yo tenuti apita kama tupo iretu ponau kawafu na mafia pabe masu mfanikie kama na ule mantare na yo ni msazi ina mawa sana tsunzalisi Upayiza mfana baki wezani tueta mifano kila. Uniwasire tumpuni arida ni mzani. No mfana wa masi. Ino yanu wanu mwanamfuni. Unu manazi hana kuna natakato masi. Sampi tutazi wa mfesa na masi na amisa ya kao. Tupo atofu mara na mfilipa. Atofu matanza kanfuni. Atofu mreda sima funu na mfana kila. Atau família e assim também fui mamas e mafus tem a painina tu e a fora na noite e se o aqui na casa de Deus é tudo já vai fazer antini sinasa vai para o nosso tu fafada tem feito já no lado do dia na quina no final e o nerete que o ar não nos e um feira da cristiana mãos na infância kana mama sai e fala para que ele não o anisa e usa aí vai no fana famenado no atatana essa coisa no seu a para poder ser só que a andou com a igreja
misatonatra dia mitomboa farana sy faherena rehetra voninahitran'Andriamanitra ray tsisy nareo nareo sy fidenareo dia mahereza ao tompony sy amiery ny faherezana dia mandiana ny faherenanareo dia manao fotoana ampiaisina firenena fitanana azy io nanja firenena zareo fosay Izy hoe tena misy tena kategorina izay fahinge mitondra ny teny salama sy fankasitrahana voalohany dia misalan'Andriamanitra mialobe ny famindrampo sy ny fahasarana ka nahampizao anay ary nahampitasa matsara izao fanakanana anay fahasarana izao. Manaraka izany dia makasitraka indrindra ny mpitana sy famana zarazarany fandimby ary ny katekista mpandrindra izay nampianatra na mihitsy nanomboka izay lehifotoana izay. Senete sy hanolotra fanomezana nareo tompo mafy izany dia misy fanomezana kely vokatry ny fonay andiany fahendrena ho anareo ka hivaka sy fampantanana izany. Eto izay dia misaotra ihany koa ny mpampianatra tekinisany ny tendry sy ny sakristiany fa manolotra aloha ho mampakasitrahana afanareo rehetra mankasitraka indrindra tompo. Mahatsapa ihany koa izy rehefa manana didomena no fiangonana izay fifamarofanakakareta ho amanolotra izy ray vera sy plato ary sy fanao anoloka tekomena zany teoria fa eto famananana dia Andriamanitra manakarepasoavana e amalitianareo ary dia mbola mamery risaona sy fankasitrahana ho antsika tsirairay izay tekomena dia fahinge izay tonga na fotoana no tonananay zay ho Andriamanitra re Tayanao amin'ny tena mamery dia samy mitsavatsoana izy manandriamanitra ireo voninahitra. Isarantsika Andriamanitra gavinarana ny fitahitra fampakely nahatizao mety katekomena andiany fahendrena misy vaovao mitan'izany fizakena misy mala ny fandraisana any tanazany isaorana Andriamanitra lehibe isaorana izy ireo miasiana izay mitra fanomezana misotena fotona makasitaka ao manareo Andriamanitra le fitena isaorana lehibe ireo fitaovaneto reto dia fitaovana ampiasaina izy ihany moa zany mitapetaka zay isokomy sy mato izay amanana azy eo ihany koa tsisy mofo eo fa nofa zany misy ty ampimafiletia sahirana misy makarakomena dia fitaovana tsizo misaranareo sy tsizo-tany fanampianatra ao ihany koa ty fanesatia fanivitsana izy eo izany manjaina ty fahasaran'izay rehetra le amamy fitena reo dia amin'le fiteny zao manao hoe mandiza ny tsisy fianaranay na faharano misy zango reo malazo miampy ihany koa izay katekomena rehetra vonona izay vonona katekomena fa hoafo zany hoe mankely manaraka dia tompony hitanareo anomenareo fahendrena narina tokoa Andriamanitra ka ovinareo miasa fampona misy anreny karakatyreny reny sabolana fitonana fona rehefa sambana tafiditra ao ampambazakoa nefakema ankarakiterinareo rehefa mahazantanaarakany tokony amafinareo manao vafety sambana fotoa rehefa orina zay fotoa zao dia amonjy toerana ianareo Thank you.